Enokeniko arivaterany voasambotra colonel Patrika eatra mandresasika teto foana moa iny hoe colonel Patrika somaro maditra be izy dictature be ary masika fahatany raha tian'nytondra firenena zany tsy fazahasa ohatra amin'ireny avocat secret efa secret sy mitombona misy an'le adjudant chef sy ny tariny izy izay mifanendafiny viditrany efa dia hoe conseil national irivatra tiako tenenina zany hoe sy malagasy tokony mitazona foana nilay kolosaintsika fahendrena fakatiana fahendrena fakatiavana firesakina fahamasinana moa tena mba tena hoe takinay mpandala ny tontolo ara-parasy ny olobe mpitala fomban-drazana indrindra mampitarika fivavahany hebreo malagasy fivalinan-doarano amin'ny finoany malagasy ahy mampaminany ahy koa tandrivotra le firesakina sy firesatsena fa mampididrozy faza-be vava fahatany zao be vava be nefa hoe voasambotra ihany rehefa tsy azo tsy ho azon'olo anao mpaminany sandroka angenao zany aza tsy ho azon'olo ianao ho azo sandarima no sambotra anao miaramila tetika avena zany de io hoe zany sanatria miaramila hoe andrangitra anareo ve zany fisambonana colonel Patrika io colonel Patrika andresaka teo io na rehefa mivatana ny tsefa izy normal olo raha nitazomana azy satria raha divelany manahirana de anizy atao kity sy ny sisa afaka izy de mivoaka tsy afaka izy de fa samia migadra ny daolo nangafa zay koa mba nigadra tamin'ny fitondrana teo aloha magidy angeny mangazo any zay tamin'ny ny androan'ny fatrandrefana migadra ny fatrandrefana tindreo mangazo be amin'ny kiveta ny avoasako ny a de androko milay zay koa olona manam-bola afaka manao kaly milay tany ampontsa trasena tamin'ny fonja tao fianaratsoa raha nangataka anao any an-tany mora de tsy navelana zare tany fa hoe aty alany migadra fa tsy amiko ry bomba général bomba tobra tsy mandrafa tamin'izany hoe général bomba nipaiky ny tobra tsy mandrafa fa amin'ny tobra tsy mandrafa général bomba le sara valomany mihitsy nipaiky nampigadra anay nomboka hatrany atako tany Masanga tany miandro vazo de Morondava no navareny antaky tsy namelandra reo mihitsy raha sy tena tonga hatrany fianaratsoa tiliara tetika andropana modiky avy tsy mampodika azy zany nareo na izy izy fanjakana mamodika tonga de hoe izy mipodika fakazavany resaka ka samia migadra ny daolo migadra ny daolo nareo général bomba reny nanagadrary ry Claudine zay mamonjy nanagadrary Nicole nanagadrary vadiny Flora Jonary mampianina i ravoangy izy ty tary sendra mba solafa ny tonga vadina flo de fa napoakany koa Jonary teo reo olona migadra rehetra raha velona rivo reny no premier ministre tamin'izany nanagadrary tropony rajoelona reo nanagadrapa mpaminany nareo fa za rehefa milatsaka filobenina adversaire zay filo milatsaka eo ohatrany mpitehantra lamy reo fa tsika tsy mampodika azy zany nareo azavandresaka migadrany daholy anareo fa zay koa mba nigadra tany iazo nigadra tany magidy mangazo samia mamelo mangazo any aby aloha fantandreo fa niainga avy any figadrana koa nefa nisandrata za zao nigadra vao maika vitety Nelson Mandela nigadra vao maika vitety reo filoam-pirenena iran-tany reo de avy nigadra daholo vao enjany ohatrany nigadra reny voninahitry zeny va izy lasa député inona ministre rehetrarehetra nigadra daholo reo olona reo zay va lasa enjany ohatrany ka zay teo lasa filosy olona teo tokony filoam-pirenena tokony migadra aloha migadra aby anareo zay te latsaka filoam-pirenena de anareo zay masofotra sy tenandreo tsy vazano sy tefa nareo zany mila migadra daholo nareo zay nanagadra anay reo nareo nanagadra mila migadra nareo mazava zay tsy vazano zany fa nitody tsy misy fa natao novena samy mihinana le rony zany gadrainareo de mba migadra samy mba migadra vola nanagadra daholo le migadra am'zao zay misy fitenenana malagasy zay hoe elananjonjonona ka sendrany ambany zavatra elan'ny toratoroana ka mety avo masonangatra rehefa elany ela dia tsy maintsy hita ihany koa no marina ary anisan'izany vao omaly ariva ny amin'ny mikasika ny colonel Patrika zay nahiditra ponja fonjy maika ihany koa eny tsy efa eny araka ny vaovao zay voray hatrany mikasika an'izay resaka fisamborana izay
raha vaovao zay voarahitra any any ko mikasikany izay fisamborana zay dia vaza frantsay iray sy malagasy misy efatra no nosamborona omaly araka ny vaovao ny voaray mikasika amin'izay zavatra izay zany a dia nalefa ihany koa fanadihadiana mikasika azy ireo a ary dia omenanao miandalana io ihany moa ny vaovao izay marina sy voamarina rehefa tonga araka ny fanadihadiana sy mbola mipetraka hatramin'izao. Zavatra tsy dia efa hita firy ihany koa kanefa anisan'ny mampivarahontsana fa viantitra efatra ambin'ny polo taona manana fahasembanana no naorana tovolahy anankiray mirijarija be zay eo amin'ny 20 taona eo hatrany vaovao zay nalaina tao anatin'ny gazety Tia Tanindrazana. Orkla, azafady aloha azafady. Tena reraka mihitsy manenjika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovanany resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy tsapanay mihitsy a. Teria. Taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha e. Ha? Nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vila rapitso. Valio aloha. Raha tsy inonako. Ay, hitanao zany. Ianao ihany tena avaly azy. Ry namako, ny tranopody no vitany vava, fanovana kosa. Antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavaozana zao a. Andao mba hanavao toe-tsaina. Namaraina na atoandro na hariva. Top radio foana. Mbola manatrany raba zay efa nataony namana no makilay ny fandarantsika tamin'ity andron'ny zoma ity fa 17 ny volana aprily miarabanao ihany koa ny mato Constant Revelson miolay eny ary. Taina kely mafandray antsika tsy ny lafin'ny teknika Thierry Alain Rakotondririna kosa manao ny fandrarana kapobeany miazakazaka be ny fandehany toetra Constant Revelson tamin'ny ty herinandro ty fotsiny ary dia atao anatin'ny andro faraparany fotsiny dia tena zavatra maro no miseho. Andeha ataontsika eo sokajina telo fotsiny angamalola izy satria misy mifandray reo zavatra miseho reo. Raha ny akaiky indrindra ataontsika hoe Moroblany aloha eto Antananarivo renivohitra dia tendry aloha zany ny PDS. Nahazo PDS team nareo. Team Antananarivo renivohitra dia mandeha ny manaraka miaraka amin'ny ataontsika hoe lefitra ny délégation na manokana anankiroa moa zany araka ilay didi-pitondrana zay nivoaka tamin'ny alarobia lasa teo. Ny lafiny faharoa mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny sy mifandray ireo dia ataontsika hoe lohevitra anankiray mikasika ny tanora sy ny fionandom-pirenena. Dia rehefa tanora moa maro ny zavatra mitranga ho an'ny dididana tanora dia misy le hoe GNZ dia le GNZ zany ao BDP ny fanohan-kevitra miseho misy ihany koa ny tranga misy amin'ireo ataontsika hoe tanora sasasasany zay ao anatin'izany atao GNZ zany dia nisy moa le ataontsika hoe fanokafana ny fionandom-pirenen'ny tanora zay nitanterahana tery amin'ny sisitry ny vato tamin'ny talata lasa teo. Ny fahatelo iny zao ataontsika hoe vaovao mafana satria nitranga tamin'ny Maly ariva dia toy ny raha ihany moa le zany raha ny tena marina fa le mikasika ny fisamborana na voasambotra moa zany ny colonel Patrick ary tsika miteny zao zany dia fanetsefa moa izy. Zay zany lizy Constant Revelson dia andao restika ataontsika hoe mandeha ambaratonga ary mikasika ny tanàna Antananarivo renivohitra Antananarivo sy ny PDS voavoatendry. Za moa tsy moa manasingasingana zavatra zany. Zay ny antony mampisy atsika eto ary zay fanapitsika ny mpiaino. Hoe na misy singan zavatra miseho ary dia misy ny fototra mahatonga azy misy ny lalakalehany foana iny rehefa avy eo. Za zao tonga dia mivazovaziko taminao nahazo PDS team nareo. Dia iny moa zany ny fampitonontonenana ny team Antananarivo. Fa izao koa tatoato zany le team tsy nandeha nitsangatsangana nanao madared tsony ny tena nataony raharaha mandritra ny fotoana hoe ny olona mivakiloha amin'ny hoe fanavoazana ny republika fa efa miditra amina toerany zay dia ajaniko eo ny iny fa ny engane tsy hoentiny fotsiny amin'ny fomba mahazatra hoe mino fotsiny ihany satria ny nambe fotoana tsaika nino fotsiny ihany dia zany le farana dia io moa rehefa miresaka Antananarivo sy ny fanamby miandry azy eo dia maro ihany fa angambany efa
miandry zay ho toyny eo zany tsika mikasika zay raharaha zay satria famindra-pahefana moa zany mbola ho tanterahanao anatin'ny fotoana aiza zany le ohatran'ny solony ohatran'ny karazana arifanina le hoe ohatrany mba ino moa filazana an'izany ohatran'ny hoe solon'ny mpanolo-tsaina sahala am'izany le izy sady mpanatateraka fotsiny de zay de satria tsy mbola mazava tsara moa zany amin'inony am'izao fotoana zao raha mamaky fotsiny lay ataontsika hoe didim-pitondrana de manome izy ataontsika karazana référence na andininy amin'ny reo lalàna amin'ny feno vondroboaka aparitra de raha mazava tsara ny voalazan'ny andininy nefa raha miatra ihany koa le ataontsika hoe didy navoaka ny conseil d'état mikasika ny fifidianana teto Antananarivo de am'izay zany le manala sala hoe inona ny tena zava-misy manoloana ny inona ny tena zavatra hitranga zany hoe ho tazomina sa tsy ho tazomina lay rafitra ataontsika hoe le organe délibérant izy raha miteny zay ny vao mbola nampiasain'ny lalàna mikasika an'izy de mbola miandry ny tena atao hoe na misy mahasolo azy tsisy mahasolo azy zay mihitsy mbola aza le andininy fa 300 io zay nge Rolandriamaina anisan'ny mampiasa loa mihitsy ty le hoe foaniny antenimera foaniny antenimera toy izy hoe sovaly tsisy lambri de avela am'izao eo ve zany le firenena le mpanatateraka ka ny aty aminareo aty amin'ny commune koa zao de mipetraka ihany zay sovaly tsisy lambri de hoe zay le hoe manao parallélisme kely moa zany eo anatin'le izy de ho hitatsika eo fa tsy misy azo singaniny zany tsisy mandeha singana mety mbola iverena ihany iny rehefa avy eo arakatry satria ny fotoanantsika omba le zany mbo zarazaraina kely lay mahafana am'resaka reo loha hevitra hafa ny faharoa dia mikasika ny tanora fikaonan'ny dom-pirenen'ny tanora sy ny atao hoe fanehoan-kevitra samy hafa ny tanora sy ny ao anatin'izay satria de mbola misy loha voatazona eny amin'ny anarapolitika ozy le rahana karaha izay eo ndrindritsika io zany zao rehefa Constant Ravelson tanora ka le resaka tanora mora ihany ho an'ny te andray tena hoe te hiditra am'le sehatra eto amin'ny firenena io nge misy lafiny anankiroa ny lafiny anankiray zay keo tamin'ny tanora mba nanao ohatr'izany voarava ny fitondran'ny republika voalohany volana mai 20 mai 72 26 juin nga Philibert Tsiranana ihany no andeha hitarika ny fahatserovana ny teria asamonina teo amin'ny avenue sa teny Mahamasina ta teny Mahamasina voalohandohany vava zany nataonay zany inona fotsiny ny olona maty ny tifiriny ranga io ao anaty de nivoaka mihitsy tamina tracte nataona hoe homparazana ho an'izay nytolona zao fa rehefa natao zay hoe la izany ve mahatazona an'io fa reo aloha ny miaramila fa reo aloha mbola misy ny ino amin'ny processus ny fizotra ny mandala ny momban'io inona tokoa fa taty arina volana vitsivitsy nge de niova tanteraka ny constitution afaka le Philibert Tsiranana nazo fahefana raha manantso voambaka ny miaramila zay tam'izany ny tiako lazaina zany de zao zay anisan'ny zavatra tsara ianarantsika zay no hoe tsy an'io ny apitso faharoa araka le tenitsika teo tsy avelo sovaly tsisy lambridy za tsy mbola hitako tsara zay ho lazaina momba n'le premier ministre vaovao fa ny aino de zay voarambiny sofika aloha fa hatramin'izao tsy mahita document soratra n'le navoaka nefa ela ihany tsy efa herinandro de raisiko mihitsy le teneniny hoe ary tenitsika teto tamin'ny heriny le izy tenitsika teto tamin'ny heriny le hoe io assemblée io na ho afaka io na tsy ho afaka io nisy olo zavatra hafa io de zao no izy reto misy vary mangatsika n'io assemblée io reo député reo zany ahoana ny haute cour de justice manamboaranareo didina lalàna moa zany azy manamboaranareo lalàna mety mandeha any amin'ny hoe na ho alàna tao io na ho atao io rehefa ohatra hoe zavatra mila hodinina any amin'ny fikaonantom-pirenena de alefa makany hoe ahoany tony momba ny haute cour de justice alefa tak'izany ko hoe ny assemblée nationale nososehan'ny mpanatanteraka teo aloha teo manala ny tsay kristiana reo de
tsy ndren'ny mpanjaka rajoelona fotsiny hoe tsy miala eo io ahoana ny ataonareo momba n'izany tak izany toy enquête parlementaire anareo tsy hita zay aloha vodiny tsy hita tablofiny endaminy te takin'iny ahoana koa ty ianareo misy nareo ihany nanao azy hoe député ana district anareo ka de tsy mihoatra ny district amin'ny zavatra ataonareo ahoana reny rehetrarehetra reny na ho alana na tsy ho alana reo assemblée reo vary mangatsika tsy maintsy mivoaka zany eo anatrehany hoe fanavozana ny republika anao sa tsy anao ary ngeto de mitodika amin'ny resaka FFKM tsy maintsy tsika ny teny teto ndray mandeha hoe ny olobe eto amin'ny firenetsika de tokony misy mandona tratra hoe zao ny toerana nisy ohatra hoe za de député kanefa ny de misy am'ty na tonga ny rajoelona tsy hay kristian lasa mpanjaka ary nambabo ny firenena zay manko le hoe capture d'état ange rehefa atao teny vazaha manko le izy de ohatrany hoe fikao nandohany any amin'ny samy be diplôma any zany fa le capture d'état de hoe lasa tompo ary tompoiny ny firenena rajoelona sy ry tsy hay kristian sy ry ravatomanga misy an'izany fibabohany zany tokony avoakan'ireo amin'ny député reo raha ohatra izy ka mba te analefaka ny tsy fitiavan'ny olona azy satria la sibatra mora be mihitsy izy zao amin'ny tsy mety miala tsy miala mihitsy ange le fitakina hoe foany le assemblée ka raha mba misy assemblée mampiseho imasom-bahoaka hoe faotako lehibe zao no nataoko amin'ny mahadéputé tsisy manera anareo lazao aty nge fa apetra moramora ny FFKM any de izy mba manonona ny karaha ohatrany kofesy fa eo anao de député teo anao de zao anao de député ihany ko nefa fanavoazana ny atao mety mbola no landalina kely iny tsika rehefa avy eo fa ny ataontsika elo hevitra fahatelo resana de satria mifanohy amin'izay ihany mikasika ny raha-pirenena resana capture d'état ary zay moa nisany hoe famerimerin''ilay ataontsika hoe colonel rehefa lalo hevitra izy tao anatin'ireo vidéo maro samihafa ny amin'ny hoe mafiandray moa zany le voambolana tena nisany resany de ao anatin'le izy dia reny moa zany zao ny vaovao farany tao anatin'ny jatotsika hoe 12 ora teo de voasambotra teny amorona koa izy teto Tananarivo fa Tananarivo moa zany dia nalefa avy hatrany any Tsefa any zareo teo anivon'ny gendarmerie moa zany na voasambotra azy fe tsy afiadanana mazava loatra de mety gaga ny sasany loha fa manina tonga de Tsefa de fampatsivana kely fotsiny nisy raha zay nahavoatontonona le fifofona ny filohan'ny fanavozana ny republika de nisy olona 13 lay ny nandeha ndraraha tery amin'ny eviny pôle anticorruption tery dia ny 12 zany no nampidirina ponja vonjomaika aloha nisy nalefana Tsefa de nisy toerana satria nisy vehivavy ny sasany tam'ireo ary hoe ndroa de anaovana didy fampisamborana de anisan'ireo roa voatonona tao anatin'izay ny colonel Patrick satria izy tsita ka hita izy de tonga de zay anisany miteraka le hoe nalefa any amponja avetrany izy zany vo tratra zay aloha zany amin'iny satria tao alohan'iny zany de nisy an'le raha hoe drone sy sisa tsy mbola mety mifarany ny ary nitondra fanazavana ny teo anivon'ny fiadidinan'ny republika tamin'ny alalan'ny talehan'ny serasera de samy nanany nandraisany azy moa